Anio alahady fa 17 ny volana Septambra taona 2024. Alahady fa 40 manaraka ny Trinité, alahady ny Sampanasa FFP ary alahady natokatsika eto amin'ny Fitandremana andro ny Sampana Vokovokomanga. Dia ao aminareo rehetra ny riavana, ny fahasoavana sy ny fahamondram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Andesika iaraitsangana hideran'Andriamanitra ka sokafatsika eo am-pelatanantsika ny salamy fahadimy. Salamy fahadimy ny andinin'ny telo voalohany ary dia mitsambikina any amin'ny andinin'ny fahafito isika. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: Jehova o, enoy ny teniko, fantaro ny eritreritro. Enoy ny feo ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitro, fa ianao ny vavahako. Jehova o, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina ny vavahako aminao ka hanandrandrao. Fa izao kosa, no ny habe ny famondram-ponao dia hiditra ao an-tranonao, iankoka manatrika ny lapanao masina amin'ny fahatahorana anao aho. Amen. Ny hira Fjkm Ambohijafy ny andiny voalohany sy fahatelo no iraitsika riavana izao. Ivavaka isika. Miankoka manoloana ny fahalehibiazanao zay Tompo Andriamanitra io. Fahalehibe sy mahatalanjona tokoa ny asanao. Mahitsy sy marina ny lalanao. Koa iza no tsy atahotra? Iza no tsy ankalazanao? Ry Tompo, fa ianao ihany no masina. Ary ianao efa nalaza taminay hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitanao. Koa sasao amin'ny ranao soa zay Tompo, mba hanana fo madio, hanana fietreretana tsara, hanana finoana tsy mihatsara velatsia raha manatona anao ankehitriny. Dia iasan'ny fanainao masina ny izahay, ka hatsiaro ny fiombonam-piainana aminao manokana amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana izao, na aiza naiza misy anay rehetra. Ary dia misaotra anao zahay noho ny famondram-ponao lehibe sy izay fanomezana tsy tambonay tononina atobako amin'ny fiainanay. Dia ho anao Jesosy Kristy ny aja, ny voninahitra, ny fiandrianana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Ny hira faharoa amin'ny 570 ny andininy voalohany no iraitsika mialohan'ny hitsangana ny tompony anjara ao amin'ny Sampanasa Alahady ianao ny fampianarana. Iaraitsangana ny Sampanasa Alahady rehetra.
ivavaka isika. Andriamanitra dia misaotra anao izay noho ny famindrapo sy ny fitiavanao satria mbola manana anjara izahay na dia isa-tokantrano ary miaino izao fampianarana avy amin'ny soratra masonao izao. Misaotra Tompo fa fitiavanao izany. Koa angatana iny fa nanao masina ampitoetra ny teny ary indrindra hanome toky anay fa azo ianterana ny teninao ary indrindra nataonao izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay tonga namonjy anay, dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny fampianarana izay ataontsika andraisantsika afatra foraka izy sy ny tanora dia ny bokin'ny Daniela toko fahaenina andininy fa 3:20. Io teny io dia teny navalin'ny Daniela ny Darius mpanjaka rehefa nahidina tao an-davaky ny liona Daniela dia tsy nahita tory mihitsy Darius mpanjaka fa nieritreritra mafy hoe efa maty ny liona zay Daniela sa nanakory. Dia ny fomaraina izy dia nandeha nijery an'i Daniela tao an-davaky ny liona. Dia niantso an'i Daniela izy dia io teny io navalin'i Daniela hoe Andriamanitro dia naniraka ny anjeliny anakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy. Izany teny Daniela izany nakizy dia maneho ny fijoroana vavolombelona ary maneho ihany koa ny fahatokinan'Andriamanitra fa na inona zavatra atrehana dia matoky an'Andriamanitra fa tsy manary atsika Andriamanitra eo anatrehan'ny ady sarotra na eo anatrehan'ny fahavalo izay iainantsika isan'andro. Misy tantarana tovolahy sy tovovavy anankiray izay anamafisantsika izany teny nataon'ny Daniela izay. Misy tovolahy raka izy izay tena niantehitra tamin'ireny horoscope ireny na jery vintana ozy ny fiteny amin'ny teny malagasy. Isan'andro izy dia tsy maintsy mijery gazety ary ny nambarany tamin'izay fa ny sokajy misy azy dia ao amin'ny liona. Rehefa namaky an'ilay horoscope izy dia hitany tao hoe misy tovavy eo anamiko androany izay tena iankina amin'ny fiainako. Dia misy tovavy izay tao an-tanàna. Io tovavy indray tena matoky an'Andriamanitra ary tena mamaky baiboly isan'andro. Ny azonay dia baiboly ny soratra masina no ianterany ny tenin'Andriamanitra. Dia tonga tao amin'ity tovavy ilay tovolahy dia niteny taminy hoe niarahaba azy. Dia nivalian'ilay tovavy hoe manao ahoana ianao. Dia rehefa avy eo niteny izy hoe zao izy dia mahatoky fa ny sokajy misy ao amin'ny liona. Dia izay ny nambarany ahy hoe ianao ilay tovavy eo anamiko androany, ianao ny ankina amin'ny fiainako. Kanefa nitoetra n'ity tovolahy ity raka izy dia efa fantatra fa izy dia tena mpanadala zanak'olona ao an-tanàna. Dia tamin'izay ilay tovavy dia nieritreritra hoe inona no havaliko azy satria no tereny anaiky azy fotsiny ilay tovavy noho ilay fahatokiny an'ilay jery vintana na ilay horoscope. Dia tonga tao an-tsain'ilay tovavy tanora namana ilay teny Jesosy Kristy hoe ao amin'ny Luka toko 2:20 manao hoe fa izao no anome vava sy sainanao amalinao ny fahavalonao. Dia izay ny tonga tao an-tsain'ny ankizy vavy dia ny teny Daniela no
napetraky ny tompo tao am-bavany hoe ny Andriamanitro dia maniraka ny anjeliny anakombona amin'ny vavany lioana. Nangina ilay tovolahy raka izy satria Andriamanitra mihitsy no nametraka ny teniny tao am-bavany ilay tovovavy. Ny zavatra fahamarinana tsoatsika amin'izany na ny lesona tsoatsika amin'izany dia fijorotsika vavolombelona eo anatrehan'ny zavatra maro izay atrehantsika eo amin'ny fiainantsika, ka anehoantsika ny fahatokitsika an'Andriamanitra eo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ny hira fa 770 ny ndiny voalohany sy ny fahatelo no iraintsika mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Ivavakasika Andriamanitro, tonga ny fotoana izay andrenesana indray ny teninao ampaherezy reto mpanomponao izay hamaky ny teny, indrindra izay hitondra ny hafatra mba ho fitaovana mahomby eo am-pelatananao, ary indrindra koa izay iain'ny teninao sokafy ny masompananay ny vavahady-tsainay mba hahafahanay mandray ny teninao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanao anay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen. Amaky sy en'ny teny soratra masina isika ry havana. Izany dia ho hitanareo amin'ny Mitoriteny toko 9 andininy 7 hajanona hatramin'ny 17. Mitoriteny toko 9 andininy 7 hajanona hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin'ny nampiasako ny foko, nandinika ny asa rehetra atao ambanin'ny masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy, ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra. Fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoerany masina ka noadinoiny tao an-tanàna, zava-poana koa izany. Saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamalinany ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Eny, fa na dia manao ratsy 100 aza ny mpanota ka efa ela velona ihany, dia fantatro kosa fa isy soa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy isy soa ho an'ny ratsy fanahy, fa toy ny aloka izy ka tsy haharitra ela, satria matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Mbola ho hitohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Marika toko 12. Marika toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanana tanim-boaloboka ka namefy azy manodidina sy ny ady famiazana, ary nanao tilikambo ka
naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany dia lasa nakany amin'ny tany hafa izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy ka nakany amin'ny mpiasa tany andray amin'ny vokatry ny tany boaloboka. Fa ireo ny sambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny indray, fa io kosa dia noratrainy ny lohany ka nalana baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonoina ho faty. Ary maro koa no nirainy, fa ny sasany no kapohina ary ny sasany no vonoina ho faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia ny zanalahy malalany, ka noho ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany niresaka hoe ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy ary namoaka azy teo ivelan'ny tany boaloboka. Koa ahoana no ataon'ny tompon'ny tany boaloboka amin'izany? Ho avy izy andringana ny mpiasa tany ka omeny olo-kafa ny tany boaloboka ary tsy mbola lovakinareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izany, ka mahagaga eo masontsika. Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fa ny tena no nolazainy tamin'izany fanoharana izany dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa. Amen. Toizantsika ny famakinan'ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andiny fahadimy ka hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Timoty voalohany, ny toko voalohany, ny andiny fahadimy ka hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny antony dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mihatsara velatsia izay nivilian'ny sasany ka ninio amin'ny tarifoana izy. Dia olona izay te ho mpampiana-dalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay hitompony. Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona arak'izay antony, ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatr'olona, ny mpandaingy, ny mpianintsy-to, ary na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazantsara ny voninahitry'Andriamanitra, finaritra izay natolotra ho adidiko. Amen. Izay masina manamasinany amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha hisanga isika ry havana ka nira fa 450 sy 300 ny andininy voalohany no ataontsika melohan'ny andrenisantsika ny hafatry ny tompo. 450 sy 300 ny andininy voalohany.
ho aminareo rehetra ny ry havana ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika tsara an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba manokana ny Sampana Vokovokomanga matratra izao alahady farany amin'ity taona ity izao ho anjaranareo. Dia ny fampahirizana avy amin'ny fanamasina ne ho aminareo lalandava. Mbola anatin'ny volana Septambra isika mandinika n'ilay lohevitra hoe miasà amin'ny fahatahorana ny tompo. Koa sokafantsika ry havana ny filazantsara araka ny marika toko 12 ny ndininy 12 voalohany. Io perikiopatsika io dia ahitantsika fanoharana ny amin'ilay mpanofatany izay niodina. Mpanofatany izay tsy natahotra an'Andriamanitra. Fa ny antony izany fanoharana nataon'i Jesosy Kristy izany dia niainga tamin'ny fanontaniana izay nataon'ireo mpisorona sy mpanorandalàna ary loholona, izany hoe lolondoha mpisorona tao amin'ny tempoly, ny amin'ny hoe fahefana manao ahoana moa no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanomenao izany fahefana izany anaovanao izao zavatra izao. Fa raha tena mijery isika ry havana ity filazantsara ny marika ity eo amin'ny toko 1:12 dia nahitantsika tokoa ny fahefan'i Jesosy Kristy nanozina lay aviavy tsy namoa. Hitantsika koa ny fahefan'i Jesosy Kristy lay nanaisotra ny varotra rehetra ny ala teo akanjan'ny tempoly. Ary dia izany fahefan'i Kristy izany nametrahany fanontaniana hoe fahefana manao ahoana moa no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanomenao izany fahefana izany. Raha ny tena marina dia tsy nanaiky ny fahefan'i Jesosy Kristy ireto olondohan'ny mpisorona ireto. Fanoharana ny nataon'ny tompo eto, ny fanoharana ny amin'ilay tompony tanim-boaloboka izay sary anehoany an'Andriamanitra ray. Ny mpiasa tany izay nanofany tany hoarina amin'ireo loholona sy mpanoradalàna, ireo londohom-pisorona jiosy ireo izany. Ilay mpanompo ny rahana, ireo mpanompo ny rahana izay nisetrasetraina dia hoarina amin'ireo mpaminany sy irak'Andriamanitra maro izay nalefany nitory ny filazantsara, nitory ny afatr'Andriamanitra tamin'ny ireo zanak'Israely ireo. Ary ilay zanak'alaza novonoina dia fanoharana ny amin'i Jesosy Kristy izay no laviny jiosy. Sady fanoharana izy ity no faminaniana avy hatrany ny amin'izay asa mpanavotana nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny namonoana azy nitondrany notantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa manaraka tsara ny fivaky ny tantara teo isika dia mahita fa ireo mpiasa tany ireo dia nanapatra ny fahefany tamin'ireo olona izay nirahana, tamin'ny mpaminany, tamin'ireo irak'Andriamanitra maro, ary indrindra tamin'ilay zanak'alahy tokana izay hoe andova novonoiny izany. Ireo mpiasa tany ireo izay tsy natahotra an'Andriamanitra fa nanapatra an'izany hery izany teo am-pelantanany. Any ka tonga ny tompon'ny tanim-boaloboka nanao ny fitsarana, ary nivaly ny fitsarana dia hoe aringana izy ireo, alaina aminy ny tanim-boaloboka ary afindra amin'ny olo-kafa. Alana aminy ny tanim-boaloboka ny fiasana ny tany izany dia afindra amin'ny olo-kafa. Fa iza moa ny olo-kafa izay namindrana izany iraka izany, izany fiasana ny tany izany? Tsy izany ry havana fa isika izay atao hoe jentilisa fa tsy jiosy, kanefa efa nandray ny famonjena atao amin'i Jesosy Kristy. Nino an'i Jesosy Kristy? Isika no iran'Andriamanitra indray hiasa amin'ny fahatahorana azy, hiasa ao an-tanim-boaloboka. Koa isika no antson'ny tompo hiasa tsy amin'ny tahotra ka tsy hanapatra fahefana amin'izay anjara fanompoana nametrahan'Andriamanitra antsika.
tsy manapatra fahefana amin'ny anjara fanompoana izay nametrahan'Andriamanitra antsika. Izany ny olona matahotra an'Andriamanitra. Matsiaro izy mantsy fa mpindrana ihany, tsy tompon'ny fahefana izy, tsy tompon'ny tany ihany koa izy, fa nampindramina azy ny fahefana, nomena azy ny tany hiasany, amorin'ny vokatra, ary nampindramina azy koa na ny fotoana, na ny hery, na ny fahaizana mampalalana, dia indraminy avokoa izany rehetrarehetra izany. Noho izany, tsy izay tiany no atao, fa izay tian'ilay tompo nanolotra azy izany asa izany. Ravana malala ao amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra any amin'ny mpitoriteny any dia manambara amintsika fa amin'izao tany fandalovantsika izao ihany sika, amin'izao ihany tsika no afaka miasa maneho ny herintsika fa izay rehetra azo ny tananao atao hoy izy dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsika izay alehanao. Izany hoe manararoatra zany tsika izao andro avelomantsika izao hiasantsika eto tany-mboaloboko ny tompo, ary mahatsiaro sika hoe nampindramina tsika ihany zany fahefana zany. Indraindray tokoa mantsy ry havana na dia ao anatin'ny ankonanao ihany aza, ny ray aman-dreny dia manapatra fahefana amin'ny zanany, manao didiko fe lehibe, tsy mitsinjo izay asosy atsara ny taranany, fa izay mampetipety azy ihany no ataony. Mbola ho adin'Andriamanitra amin'izany. Ary na dia eto amin'ny tany sy ny firenena aza, dia be koa no manapatra an'izany fahefana izany, ka manao izay daniny kibony, azahoana tombotsoa manokana ho an'ny tena. Fa ho ihany ny mpitoriteny amin'ilay perikapa misy antsika amin'ity andro ity, manao hoe saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinany ratsy fanahy, dia ataony ihany izay fikirany fony amin'ny fanaovany ratsy, fa misy farany ny zavatra rehetra. Koa isika izay matahotra an'Andriamanitra, tsy sitrak'Andriamanitra hanapatra fahefana, fa indrindra anome an'Andriamanitra ny vokatra. Anome an'Andriamanitra ny vokatra. Ary amin'ny tenintsika hoe vokatra, dia manantena zany io Andriamanitra io raha ny antsoantsika nompo azy, hiasa ho azy mba ahita fahombiazana, hitondra vokatra tsara eo amin'ny tompo, dia atolotra azy ny vokatra fa tsy ho fihinana ho antsika. Izay mantsy ilay nataon'ny mpiasa tany izay nosoloana, rehefa tonga ny namana anangona ny vokatra, dia inona ny natao? Nosetrasetrainy zany, nokapohiny, novonono faty aza, tsy nomeny ny vokatra. Eritreretiny hoe anazy io, azy manokana fa izy nefa nisasatra an'io teo. Ry havako, an'Andriamanitra ny vokatra, ary mila matsiaro an'izany tsika rehefa miasa ho an'ny tompo. Fa zany fiasana ao an-tany-mboaloboko ny tompo zany, manao ny asan'Andriamanitra, dia tsy mora. Mety sedrana zavatsarotra zany, fanenjehana, kapoka, tahaka an'izao nahazo an'ireto mpanompon'Andriamanitra ny rahany reto. Fa na dia Jesosy Kristy koa azany Jesosy Kristy mihitsy, rehefa nitondra vokatra teo anatrehan'Andriamanitra izy, na vita tsara ny asany izy, teo amin'ny hazo fijaliana nge ny tenenany, dia hoy izy hoe vita. Ka isika koa ry havana, manantena vokatra tsara amintsika ny tompo, matoa isika mbola nomeny asa atao. Isika ao anatin'ny Sampana Vokovokomanga, miandry vokatra tsara amintsika ny tompo fa maro be,
reo olona izay lavo voafatotry ny zava-mahadomelona na foany zany na sotrona maro reny ankehitriny indrindra amin'izao fahasarotan'ny fiainana izao fanajorony tompo eto amin'izao fiangonana izao ny Sampana Vokovokomanga ary manodidina atsika dia feno olona izay mbola voageja ianao no antson'ny tompo hitondra vokatra tsara manantena anao ny tompo matoa mbola nifidy anao ao anatin'izany Sampana Vokovokomanga zany fa tady io fa ny fitondrana vokatra ho an'ny tompo tsy endrika ivelany ihany tahaka n'ilay nataony aviavy na nravina fotsiny fa rehefa tonga Jesosy nanantena vokatra tao dia tsy nahita inona nataon'ny tompo nozony ilay aviavy ry havako tsy ho zany anesika ary tsy ho zany mihitsy fa anararoatra isika ny fotoana izay havelomantsika hitondra vokatra tsara ho an'ny tompo satria izy no nanome antsika ny fahefana ary izy ny tompo ny fahefana fa ny manaraka ry havana dia izao koa hoe ny olona tsy manapatra fahefana amin'ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy dia mahay miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa mahay miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa le mpiasa tany teo aloha nasaina ny asan'ny tany izy fa nisy koa mpanompon'Andriamanitra izay anangona an'ilay vokatra dia inona nataony nisetrasetrainy ka ny olona miara-miasa dia tsy misetrasetra amin'ny namana tsy manala baraka ny namana tsy mamono namana fa mihaino tsara ny hafa mifandray tanana amin'ny hafa fa tsy anao rery akory nomena fanomezam-pahasoavana zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana ary ny sazay iasantsika dia midadasika eto amin'ny faritry ny fiangonana fotsiny ihany dia betsaka fa indrindra eto Madagasikara araka ny vinantsika hoe vontosy filazantsara nosy Madagasikara tsy vitan'ny olo tokana izany na sampana tokana fa mila fiaraha-miasa izany mila fifankatiavana ao anatin'izany fiaraha-miasa izany mila fanetreteny izany mba haindray ny hafa ihany koa hiaino ny hafa ry havana navariana mihitsy ilay ohatra nataon'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay ny teny izy efa firitaona moa nitoriana filazantsara teto Madagasikara fa mbola zao ihany ary mbola tsy hitan'ny olona eto amin'ny firenentsika hatrany i Kristy dia hoy ny valiny fa ahoana moa ny tsy hitan'ny olona Kristy ko fiangonana maro zao no mitory an'i Jesosy Kristy dia hoy izy hoe ilay tenan'ny Kristy mihitsy ny tsy hita fa ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny fiangonana ny sasany natao tanana ny sasany natao tongotra ny sasany natao vava ka raha ny tanana fotsiny no mandeha dia tsy hita ilay tenan'ny Kristy na ny vava fotsiny no mandeha fa tsy maintsy mikambana ny ratsambatana rehetra mba haneo io ilay tenan'ny Kristy dia hitan'ny olona Jesosy Kristy ry havako mila manana fanetreteny izany fa tsy hoe za ihany no marina izay ataoko ihany no tsara fa ny hafa koa nge dia tsara mety marina ny ianao fa ny hafa koa mba tsara fa mila fiaraha-mientana izany fitoriana ny filazantsara izany mila fanetreteny izany dia ngane mba ho haintsika rehetra ny mandray izany tenin'Andriamanitra izany fa ny farany eto dia ahitantsika hoe ny olona tsy manapatra fahefana amin'izay anjara fanompoana dia maneho fa tsy mamono an Jesosy Kristy arak'ilay afatra teo tsy mamono an Jesosy Kristy fa mampiseho azy iza moa Jesosy Kristy io Jesosy Kristy io ilay Andriamanitra fitiavana io Jesosy Kristy io ilay tian'ny olona rehetra ho vonjena io Jesosy Kristy io ilay marina sady masina dia asehoantsika amin'ny asantsika izany tsy hanao zavatra tsy marinantsika fa marina ny tompontsika asehoantsika
amin'ny asa fa masina ny tompontsika ary na ny fitondrantenantsika aza dia asehontsika izany fa efa natao tempolony fanahy masina isika dia hoy ny soratra masina hoe raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia bosomban'Andriamanitra koa izy fa asehontsika mihitsy hoe tempolin'Andriamanitra ity tenantsika ity dia asehontsika izany fa tsy hafenitsika ijoroantsika vavolombelona izany eo amin'ny asa rehetra izay tanterahantsika ary indrindra io Andriamanitra io Jesosy Kristy io dia fitiavana ary ny antony didy dia fitiavana hoy ny Timoty voalohany izay nivakiantsika perikopantsika asehontsika amin'ny fitondrantenantsika izany amin'ny fananantsika fo madio fiatreretana tsara ary finoana tsy mihatsara velatsia rehefa manao ny asan'Andriamanitra mikendry ny tombontsoan'Andriamanitra irery ihany ry havana malala ao amin'ny tompo mpiasa tany manao ahoana moa isika mpiasa tany manao ahoana isika izay efa namindran'Andriamanitra n'izany andraikitra ngezabe izany tsy ny Sampana Vokovokomanga ihany izany fa isika rehetra izay mbola nomen'Andriamanitra izao tombonandro izao nampindramin'Andriamanitra tsika izao fotoana izao mpiasa tany manao ahoana isika manaiky ve tsika hitondra vokatra tsara ho ao amin'ny tompo ary firy moa ny vokatra efa nentsika teo amin'ny tompo mety ve tsika hiara-iasa amin'ny hafa ihany koa mba hamokatra tsara izany asantsika izany ary tena mahay mampiseho ny fahatsarany Jesosy Kristy ve isika engane ny fanahy masina no iasaonantsika atanterahantsika an'izany ka isika izao dia hiasa tsy amin'ny tahotra anetry tena ary hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy ho famonjena eto amin'ity izao tontolo izao ity ny olona ry havana izay tsy manapatra ny fahefany araka ilay voalaza teo dia mampiseho an' Jesosy Kristy izy iza moa Jesosy Kristy io Jesosy Kristy io ilay vato izay nolavin'ny mpanao trano nefa tonga fehizoro asehoy eo amin'ny fiainanao zany sy eo amin'ny asanao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa izany teny izany amen. Ivavaka isika ry havana Tompo Andriamanitra io fifaliana ho anay tokoa ny misaotra anao fa tena tianay ianao ary ny antso anay mba ho mpiara-miasa aminao hiasa eto an-tany mbolobokao mbola omenao fotoana izahay mbola omenao hery omenao fahafahana ahafahanay maneho ny hatsaranao Tompo malalo tsy tanteraka nefa izahay matetika dia tsy mahay manaiky ny fahefanao izahay tsy mahay manetry tena fa mitady izay tombontsoanay manokana tsy te hiaritra izahay mba havita ny asa izay kendrenao aminay tsy te hiara-iasa amin'ny hafa koa izahay mandrakariva te havita rery nefa izany rehetrarehetra izany no mahatonga ny asanay tsy ho lavorary ary tsy ahitany ny olona ny fahatsaranao mamindra fo Tompo mamela ny elokay mangataka izay ho an'ny Sampana Vokovokomanga efa najoronao eto anivon'ny Fitandremana ianao ane no ameno azy ireo ny fanahy masina mba atonga azy ireo tsirairay avy sa hijoro vavolombelonao ampiseho anao Jesosy Kristy ampiseho ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao hiasa amin'ny fitiavanao Andriamanitra ka hitondra vokatra maro eo aminao dia hitahy ireo borom-pitantana ianao ireo rantsana rehetra ao anatiny mba ho amin'ny firaisan-kina
amin'ny fifankatiavana amin'ny herinao Andriamanitra no iasany. Mivavaka koa izahay ho an'izay vinanasa mbola kinendrina izy ireo amin'izany fitoriana filazantsara zany, fanafana ny olona amin'ireny fatotra samihafa amin'ny zava-mahadomelona ireny. Ianao Jesosy no omba azy ireo, ary amarino mihitsy ny teninao hoe indro zao momba nareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Vavak'izay ho an'ny FFP, ampitain-davitra izy ireo amin'izay fikarohana sy fandaliana mpinoana, ireo mpikambana rehetra mandrafitra izany tolosaina sy fahendrena ao aminao Andriamanitra, ahafahany mandrindra ihany koa ny perikopa sy ny fandaharana rehetra izay iasan'ny fiangonana. Mivavaka izay Tompo ho an'ny mpianatra rehetra, isaorana anao fa efa afaka natanteraka an'izany indray ny nanala BEPC, petraka aminao ny vokatra, ianao hitandry ny mpianatra ao rehetra ireny, petraka aminao ihany koa ny fidiran'ny mpianatra, ianao mbola anomana ny ray aman-dreny, anomana n'ireo ankizy hifantoka sady sy hovonina amin'izany fianaran'izany indray, ary ireo izay mbola natanteraka ny fanadinana aza vela ho varivariana Tompo, tolosaina me fitadidiana, ampaherezo ahafahany miatrika ampahatokiana izany fanadinana izany amin'ny fotoana. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao, ny kristianina tsirairay avy ao anatin'izany, hitanao avokoa ireo sahirana ara-pivelomana, ireo marary, ireo marefa ara-pahasalamana, ireo manamanjo, ireo manana olana samihafa anatin'ny ankonany ao, ireo tsy anasa, very asa, Andriamanitra, ireo manana olana ara-pifandraisana. Tompo, tovy mahatoky ianao ny fiangonana, ny kristianina tsirairay avy miankina aminao satria ao aminao ihany no vahaolana tsara indrindra. Mangataka aminao ihany koa zahay ho an'ity firenena ity, hitanao ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho lany eran'ny Madagasikara, hitanao ireo faratsiana maro samihafa ihany koa izay mianjady. Raha eo atolotrainao ty firenena ity, anjakao ary esory aminay ilay ratsy, oka ny fahefanao no iseho eto amin'ity firenena ity ary eo amin'ny vahoaka malagasy na mpitondra na ny entana ao amponina rehetra eto Madagasikara, dia meo anay ny fanahy ny fahatahorana anao Andriamanitra. Eny marobe no tianay angatahana fa iombonanay ny vavaka amin'ilay nampianarinao manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny izay nasaza ho annay, mamelany elokay tahaka ny namelany izay meloka taminay, aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ilay ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ndao ary sika riavana malala hitsangan'izao aneo ny finoantsika, dia iombonantsika ny fanekempinoana larana faha-efatra. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy sika dia araka ny tenin'ny Jaona Mpanobatisa hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andria hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Samaritanina hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka isika riavana. Tonga amin'ny fotoana no ilazana ny raharan'Andriamanitra isika dia hiakatra vetrany ny tompon'andraikitra ilaza izany. Ao
anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra isika izao ry havana hoy ny ten'Andriamanitra amintsika nefa fantatsika fa tsara ny lalàna rentin'ny olona araka izay antony izany teny Andriamanitra andrasana avy amin'ny Timoty 1:1-5 zany miarabanantsika rehetra mpianakavy amin'ny finoana indrindra isika manaraka izao Fanompoam-Pivavahana miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera izao finaritra tompoka ary miaraba manokana ihany koa ny Sampana Vokovokomanga amin'izao anjara fotoanany eto amin'ny Fitandremana Ambohijafy Fanantenana izao. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa nitoya tamin'ity herinandro ity ny asa fantarana ankasitrahana isika amin'ny fifanohanana rehetra anatin'izany ary isaorana ny fifanampiana amin'izany asa fanaovana ny fantarana ny fiangonana izany. Mitondra am-bavaka ihany koa isika tsy mitsahatra ho an'izao tontolo izao ny firenena malagasy ho antsika isam-batan'olona amin'izao mbola ady ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana izao dia mitondra am-bavaka ihany koa ny fiangonana mampahery antsika Sampana Fjkm ny komity isika atokopiry ihany koa ao anatin'izao fanarahantsika ny Fanompoam-Pivavahana izao dia andray anjara fitenena zao ny filoana Sampana Vokovokomanga orina zao raran'Andriamanitra izao dia mampahery antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izany teny nalaina avao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7:4 izany ry havana no entina miara abantsika ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Toy izao ny tsara ho fantatra mahakasika ny raharahan'ny Sampana Vokovokomanga. Noho ny ame anara-pahasalamana dia maro ireo fandaharam-potoana tsy tanteraka kanefa na dia teo azy zany dia nisy hatrany ny anjara fotoana voalohany sy faharoa ny Sampana Vokovokomanga. Ampahafantarina ihany koa isika fa efa miverina ihany koa ny fotoam-bavaka ny Sampana Vokovokomanga isaky ny zoma amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 sasany izay tanterahana eto amin'ny fiangonana. Misy ihany koa ny taratasy hozaraina mpikambana rehetra anehoan'izy ireo sosikevitra entina hanatsarana ho fampandrosoana ny sampana. Araka ny vinanapetraka amin'ny fananganana ny biblioteka eto amin'ny fiangonana dia isaorana manokana ireo nanoana arabola sy ireo izay nanome ny boky ihany koa ary ny komitiny akany izay nanome ny toerana. Koa etona ry havana dia mangataka amintsika mpianakavy ny finoana mba hifanometanana aminay amin'ny fampitaovana sy fanomezana boky anadevenana ireo boky izay efa ao. Isaorana mpikambana tamin'ny fiarahana mentana ka nahafahana nanatontosa ny fifanohanana sy fifanampiana amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao dia nisan'izany ny vary sy ny savony ary ny kasibosy ihany koa. Farany dia isaorana ny tompo fa matoa tosy tanteraka izany rehetra izany sy izao anjara fotoana izao dia no izy irery ihany. Isaorana manokana ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra. Isaorana toy izany ihany koa ny teknisiana sy ny mpitendry zava-maneno ary isika mpianakavin'ny finoana ary indrindra ihany koa ny mpikatroka Vokovokomanga. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ndao ary sika ry havana natanteraka ny rakitra izao ka nira fa 7 sy 300 no iraintsika. 7 sy 300. Iaraitsangana n'olotra ny rakitra sy andray ny tsodrano. Rehefa vita ny tsodrano dia ny firana fanampiny Fjkm ny andinin'ny faharoa no iraitsika. Firana fanampiny Fjkm ny andinin'ny faharoa no iraitsika rehetra. Ivavaka isika. Ankasitrahanay mandrakariva ianao Andriamanitro fa nety ianao nanatrika ity fotoana ity ny teny taminay ary mbola nety niara-miasa taminay ihany koa. Mbola mety hiara-miasa aminay. Ary indrindra mbola afaka anavozanay fanoloran-tena koa raisy tompo ny manontolonay. Anjakao fa anao irery izahay. Mba ho piasa tsy mahazo enatra izahay ka mizara tsara ny teny fahamarinanao. Raisy koa ny vola izay tolotra ianao ho fampandrosoana ny asa, fitoriana ny filazantsara ary itondrana vokatra
tsara eo anatrehanao Andriamanitra. Ankehitriny ary raha ifaran'izao Fanompoam-Pivavahana zao dia tanterao aminay malalanao ny jodranomasina izay tononona sy atolotra amin'ny finoana. Ary Andriamanitra ny fiadanana ilay mitondra an Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, ilay mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy no atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka manao vavaka manginy sika ry havana. Atolotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Gesù fampiaini fa suavanao fanieri nerikiu tanterakami ni falemena Kami
nefa hoy izy tamiko ampoanao ny fahasoavako fa ny heritro dia tanterahana amin'ny fahalemena. tena faly aho ry Jesosy fanate atao hoe tsy masoa raisinao hoiraka hiasa miny taotranao tena faly aho ry Jesosy fanade atao hoe tsy masoa raisinao hoiraka hiasa miny taotranao